tsy hitako ihany izany. Tsy mila azy fa raha ity ka mampalahelo andry efaiko ny didiko manamandry azy. Tsy efa avy-bangina koa ve izy zao? Tsy tafandalo tany dia tsy fantatro. Fa taiza mondry io zany? Nialatsiny tamin'ny tolotra. Tena menatra anaovanareo an'ilay olona. Indray ve nialatsiny? Vehivavy adaladala, aiza ny tsy ararotiny? Fa manararaotra ahoana koa e? Fomba ny lehilahy nge tsy mahay mandangolango. Diso be mama. Tsy mbola nahatsikaritra na teny na fihetsika hafahafa nataon'ny tolotra tamiko hatramin'izay mifaneraseranay. Mbola ho avy zany dia ho hitandry tsara. Izany no miresaka aminy fa tsy mamako. Zay zany. Resaka fanendrikendrehan'olona daholo izany. Zao atao farany masoandro androany ny tenenanao amin'ny momba ny lehilahy iny dia miteny azy ay. Za aloha dia efa tena tsy amboka be njevana vavany fanontaniana. Fa hain'la tsara kosa aloha na ndresy lahatra ny zareo. Ialahy tinga ma tena tangorona ny vehivavy mihitsy. Adray, madama mahita tenena. Hita fa marina zaniko. Eo dia mody sary tenatra eo. Zao zany ny anton'ny andrarana. Monsieur Rafidy. Efa napoziko. Misaotra ny se. Dinona zany zao ny ao tsainao amin'izany? Zao ve moa andangy? Efa lasa le partenariat to dia vao andeha hody mihitsy aho. Za moa aninona fa dia zavatra ohatran'izao foana namezana tsiny aho matetika. Nananakory nanakory nandeha nanaya fitiavako anao ty tsavony fanao tiako na maromaro volagno itety kampisaraka ndray hino raha handalo zavogno amin'ny fiaragna aminao na umorana mafy na mangidina mamy za tsy ale ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty fampisaragna avy amin'olo zegny bebe fa landate ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty tsisy tohine atsika ko mifampato. Zao Rafidy tsy fandatra na fanalabaraka aminao aty mason'olona aty. Fa raha misy zavatra tsy avitra ao amin'ny fiainako any amin'ny bureautsika mifampiresaka. Tena sira ve la fa andalo aty le ry. Aty mahita azy mila mitady trasy stratezika ahafahana mikendry tsara azy aloha.
Matray. Fa mbola atany nareo lahy. Miandra sitrapon'Andriamanitra mopera. Fa ahoana moa ny teko taminareo? Ka tsy ampivavaka. Nga moa tsy hoe misy alim-bavaka an'io alina. Manahirana mihitsy nareo lahy reto. Ny tena marina sahirana be zay raha tsisy porofo matanjaka entina mivoaka ny ivelany ihany. Dia mieritreritra ny alokalokato zany nareo lahy. Rehefa tonga Mario dia miaraka aminy izay. Raha sitraka ao mopera. Tsy azo atao zany. Tena tsy azo atao zany. Tsy afaka mijanona ato nareo. Ka ho aiza tsoa moa zay? Sady ato akaiky an'Andriamanitra. Ny olona tsoa nanantona azy dia izay efa tsara toerana ato indray ve no avoaka. Zao ary alao aloha jerevana zay toerana tonareo lahy satria efa alina ny andro. Farapitso kosa. Fa nga moa tsy hoe aza manany apitso. Sahi miatrika ny fiainany fa Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany. Zay. Alao aloha andeha ary. Dia mba asio akanjo mopera fa mangatsiaka ahy. Dia ahoana ity zany? Miala nenina aloha Raha reny koziny damopry reny tsisy an'izany Mario zany mihitsy aty. Efa tsy afa manoatra tsony tsikako. Miaro vola zao any efa miandrikendry tohina fotsiny. I Mario tsy fantatra izay ataony any. Zay loaka ny damopry aloha eritreretina ka. Dao ary nareo lahy miaraka amiko. Angato soditsika. Ody aiza ary? Efa tonga tsika. Aiza tsika zao? Aty an-trano. Taraiky be zany. Aiza koa e? Mahatsiaro sambatra hoe. Sao dia tsy mety zao madama. Fa ianao ty moa zany dia tsy mba azo tenenina mihitsy. Tsy hitako mihitsy tsy hamelana ao anahy hiditra ao. Avelao ahy hiditra ao. Tsy tafiditra ao zany ho ahy ianao. Raha dizy nga ao tsony. Za foana isan'andro zao ny laingalainganao eto. Aza manamery ta. Janony ianao rehefa tsy matoky. Tsisy tsiraraiko an'izany. Fa tsy maintsy miresaka amin'ny andro any. Eto no ahatratrarako ny lainganao isan'andro lava zao. Azafady. Tsy fantatrareo nga fa hôpitaly eny ety e. Tsy azo hitabadabana eto. Any ivelany any nareo raha hiady. Azafady indrindra madama. Sendra n'izay olona Dana baika. ny ivelany any mihitsy fa tsy mety ka. Henonao tsara angamba zany. Lasa ianao mandeha any. Dia mieritreritra ianao fa hiala maina amin'izao fotsiny mbola hifankahita tsara tsika. Tana fa. Fa misy inona? Ka ndre efa ela be ny teo. Saika hiditra dia nahita nareo ohatran'ny famaly dia natahotra. Fa izy ny vehivavy iny? Vehivavy adaladala amin'ny frigy lavany amin'ny 18 avany iny. Tsy hay hoe inona fa manao forcé fotsiny. Sao dia mba fianakavian'tika kosa. Tsy possible. Fianakaviany ve ky dia ohatran'ny reny no ataony. Fa tena mety efa zavatra hafa mihitsy ngambany. Zany ve?
Tena le zavatra ohatran'izao mihitsy ny manahirana anahy. Mila fandraisana andraikitra mihitsy. Ie, tena mety mihitsy izany. Fa izy izany tsy niteny momba anazy mihitsy ny. Manao tolo fotsiny. Reny ve dia mba zavatra normalina ozy izy ianao? Fa andao aloha tsika hiditra e. Tsy azo hidirana any. Izy aza nge mbola tsy azo vanginy. Fa mety adiny firy eo. Tena mety ho very fotoana ty fotsiny ndriko. Izany ve? Dia ahoana natao amin'izany? Dora angatsika aloha iodikodina kely any. Raha izany aloha dia aleo any dia hiverina hody any an-trano. Mba sista makamaka rivotra kely fotsiny ne. Dia mba atsoy fotsiny rehefa misy vaovao. Zay. Eny indray ary. La taitra. Madame. Viro a. Ilahy koa. Ao aloha ty apety tao. Mbola makapoka nga? Ino zavatra nisy taminany? Mahery ny fitiavana. Tena azafady madame. Mianatra anao. Fitiavana nanosika atsika fa tsy mamitsisy mamenatra izany. Efa lasa nga mama? Bonjour mademoiselle. Tsinody ah. Tsinody? Ary toa tsy niantso kory? Sara miolona fotsiny teo ambavady. Tsy natory nianjy azy. Fa inona hono tsinodiny? Zany ve ny sanjy isainy. Tsy hevitra tapakin-jy zao ny anjasana. Dia mbola tsy tonga izy. Fa mahita hevitra aho ve ianao? Arakaraky ny zava-maty any ny lamba mena. Ny nany efa zao ny eritreretiko eridida mihitsy ny terena. Dia mbola reny any ve? Ka angalana kontakta amin'ny Marioko, tsy maintsy manana iny. Preseo ara loko. Ka izay indrindra ny ilevana anao. Mody rebirebenao zareo. Za raha manao mission dia maka iverana likilik. Tonga dia efficace sady rapide. Dia vitanao io izany a? Garantiko tsy hidiran'ny zalaza mihitsy. Ay. Fa ataovy ohatran'ny napositra anareo. Saika antaninareo vola be ho an'izy mitsamma ny masombola. Fa ohatrina ny tediavinao? Resaka serio ty rilita. Sao dia matomboly eo fotsiny. Za tsy mianiany aminao zany. Anjaso kely ara aloha. Aleo rangaha aloha ny 10% hoentiko miady. Sao dia tsy matotra indray ara. Zay marina lasaina. Efa hoe efa tsisy resaka tsony zany. Fa tsy maintsy mijery momba ny fitantanana ihany. Ny tena efa lehibe tsy maintsy mijery ny vody andromerika. 10% 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 10
Ay, dia ianao rery izany sisa ny lasibatry ny atezerana eny eo fa tsisy hidirako intsony. Aiza kosa. Ka ny vola nge miasa amin'io fa sao dia averinao fahanara. Allô, mon père. Mareo ve zany? Fa isy? Tena tsy fantatra hoe aiza misy anahy ty fa sendra zay namana tsara fanahy fotsiny any namonjy anahy. Inona nazo ny se? Aleo ngamba mon père rehefa tafahoantsika dia risako anao le izy. Fa sao dia enon'olona ato. Ka misy andreny le zalaro lahy reny mitady isy ato foanako. Tsy haiko hoe inona ny tena antony. Mivezivezy aty foana izy roa lahy. Tena fantatry tsy maintsy mafy fanenjena rehefa tafaverina eto. Mon père, dia inona ny hevitra? Efa nanampy fa tsy nenosy mihitsy. Fa tsy fantako hoe inona ny tena itadiavana izy. Tena aloha ngamba ho tapahako mihitsy anao ka. Dia ahoana? Fa hitady hevitra eo antsika. Ok? Eny are. Dia mitandrematsara se ha? Dia ho tain'Andriamanitra. Manja kely marina. Mazoro ndry toerany petrapetraka. Tsy aty angasy ory. Ao fa reglena foana ny problème ndry. Zangena samy hapo. Ka tsy ory ny tedaviko. Fa efa rendez-vous ka? Ka manantenana etazy aty a? Efa tsy resaka asa tsony kosa angamba zany a. Misy problème nga? Maninona moa? Mba manontany fotsiny a. Kefa mazava aminao izy sanko. Ary lery iny zany manao sous-marin ambadimbadika any fotsiny fa zany ampiasoniny a. Fa malahelo ve anao e? Ahoana kosa moky izay ny tsy alahelo. Zavy eny namono voainy efa le rindray miravaka amin'ny vanginy. Ary marina ihany ka izany ny teniny tsy ory. Fa nanao fikana mademoiselle tany amin'le ndritanga lery. Hoe anao ratsy anao ve? Olona simple kely ohatr'ireny tsy manao an'izany fenao mihitsy ny vakiana fotsiny. C'est la même mihitsy izay mitsamo. Hitandiha amin'izao. Tsisy idirany mihitsy ary a. Ndry marina. Izay mitsamo mifampihinana mata sy masaka mihitsy. Izay marary anazy marary anazy. Izay mahafinaritra anazy mahafinaritra anako. Firy fotsiny izy ny tonga eo? Zay ny eo aly tsy azo be. Raha za zao ny teo amin'ny toeran'lery dia efa nananako ny contact dry. Misaotra fa za mihitsy koa tsy tonga saina. Faizaka? Pelo.
Tokony taiterina ihany miorana faingana an'ilay resaka omaly a. Tsy ory. Variana be la. Zafady. Tsy amin'ny torimaso. Mbola tsy tonga saina fotsiny tamin'ilay zavantrano. Dia ahoana izany suite indray? Ny amintsika ve? Efa mazava beko. Tsy izany tiako anontaniana. Fa ilay atao ampiasana? Maninona? Tsy maintsy mandeha izao ny resaka ato. Dia izay no tena mampiasa saina anakay. Atao voatra ny tsy misy ninina fotsiny rehefa ato. Ary ny fihetsika rafidy ireny aloha tsy anaiky an'izany mihitsy. Anisy tira. Ino moa ny idirany amin'izay vie privé ako a? Ianao ve moa ataon'ino? Fa ilay toerana misy anakay mihitsy. Aza valiana fotsiny dia izay ataony ihany. Programantsika izao mila amboarina tsara. Ahoana? Tsy haiko hoe weekend mety amintsika sa inona ko? Mbola tsy voavaly izany raha zao. Azo alamina tsara ny ora fiasan'ny lara izay ny olana. Manahirana be izany. Hita mihitsy ialahy hoe miferinaina izany. Mieritreritra an'ilay situationtsika fotsiny. Azafady. Ahoana ke? Saika ampanao siniany reto fa ilay monsieur rafidy izao hony. Maika be ngaky hony? Miandry an'ilay bordereau aty a monsieur Tsiorony izy. Ok. Efa mikozy alahy. Manoatra lesy no rem-piandry faty reny le. Zao nefa tsy hita akory izay vokany. Tsy mahafaty antoka lesy reny. Tsy maintsy tadiavina daholo izay couloir ahitana an'ilay ry. Za efa manomboka leo. Kozy zany. Zavatra efa natomboko ity dia tsy maintsy faranana. Tsy ndao andeha hitolo tena any amin'ny gendarme raha izany izy. Inona? Marany zaniko. Momba moatsika ve tsy efa voatonontonona any daholo. Tsy mahasamakany izany le siny. Tsiro bokotra fotsiny reny. Hoy ela. Le riny ho aly ity ka say. Raha nanao ratsy izy ela dia inona mbola hiverenany eto ka? Ary saika mbola hanamboatra izany takaka. Fa fetsy ny ankiziny lahy. Efa tsy zantsony izao ny sary ao anatin'ny lohako. Zaho ity mahita hoe tsy resaka crime fotsiny io. Aiza koa? Kozy zany. Vao niteny lahy hoe le ry mila an'le paquet tonga dia nikoropaka izy. Dia lasa hoe vidiana lafo izany takaka. Nefa izy tsy mahasamanao fasafasa amin'ny miaro vola. Voilà. Ka misy antony lesy ao ao le secret. Tadidalahy le kozy miaro vola hoe resaka parsi. Karaha izany no izy doranga miaro vola ny tonga dia atakena. Aza miditra lalina amin'izany. Mazava ny lalana amin'izany bainina. Reny tenin'ny zoky reny fotsiny no entsika any. Ialahy ma tsy eritreritra fa ino an'lahy amin'izany koa izy.
tsy confiance fa parole. Zay ne zany na tonga an'ireny cause ireny hoe tsy mila manam-pahefany ireny. Ialahy ho aza mampidika izo. Rehefa tsy anao hoe lahy dia ataoko rery io. Endraso aloha e, inona ary ty? Ahoana vaovaonao zay? Ay ve ka ianao indray mety tsy hanisefo vaovao ato e? Ie, za aloha zao nety fa lasa ny andafy le teto dia misolo toerana azy eto azo. Dokotera Félix? Nga fantatro? Sazo fa matatonga taloha e. Saingy efa retirety. Ay! Fa gaga zany lazainao zany a. Inona mahagaganao amin'izany? Fantaro tsara iny dokotera iny. Eny e. Fa tsy zany mihitsy aloha zao natondreko eto. Fa zavatra hafa mihitsy. Ahoana? Misy mademoiselle kely naratra izay a. Tsaboina ato. Saika ho jereko. Iza ny anaran'izany? Tika. Asa raha fantatrao. Mihidy mantsy zao ny chambre misy azy. Efa tara kely nareo efa lasa izy. Fangafa sitrano? Nisy fanara-maso akaiky tsy maintsy natao tamin'ny fahasalamany dia lasa nafindra toerany. Zany ve? Tsy vita teto manko le izy. Tena findraiza? Any amin'ny toerana azo antoka fanamanara-maso ny fahasalamany. Fa ianao moa zany aloha izy e. Renin'ilay ny andry azy tato ah. Dia izy ny nanapaka an'izany décision zany. Le raha misekely le nandray tanana ny fahasalamany hatramin'ny voalohany iny. Fa tsy fantatrao? Ka le janako raha tsy niteny zany tamiko akory. Ka tsisy afa-tsy zareo roa nge nivezivezy teo e. Le lehilahy iny aloha mbola tsy fantatro. Fa iry ela ny tena namany tika. Ay ve? Tsy afenonanao dokotera. Fa hitady azo mihitsy ny tena natongavako aty. Dia ahoana re zany? Izy nge efa tsy mandalo aty intsony e. Dia inona zany tena antony tediavanao anazy? Hainao ihany fa tena manahirana mitaiza zazavavy. Zaho aloha tamin'ny voalohany tena ohatranao zany. Tena nieritreritra mihitsy hoe niaraka zareo. Nga? Fa nazavaina ihany taty aoriana ka. Hay ve? Fa ny tena famarinana amin'izao aloha tsy fantatra. Nafinaritra ny lanonana? Azo lazaina ka, nafinaritra be ka. Zany. Resy lahatra zareo dia artseo koa le projet. Dia ty le dossier nilainao tamin'iny. Zay fa mazotoa? Petra aloha sy azafady vetivety. Misy resaka tiako atao anse momba madame Vero. Toy le resako amaly ve zany? Azafady somary misy malentendu kely tamintsika. Tsisy idirany se mihitsy reny. Fa resaka inona zany? Fantatro tsara moako zao nolana aminareo rosy madame Vero. Ay, tsy haiko aloha izay mifampiresanareo tany fa resaka hafa mihitsy ty tiako resana amin'izay ty. Resaka inona zany? Tia ampatsiahy an'izay resaka isy Monsieur Simon ndray andro zay ah. Monsieur Simon. Monsieur Simon le fondateur n'ity orinasa ty? Eny, vadin'i madame Vero. Teo amin'ny toeran'izay io mihitsy izy tamin'izay andro zay. Ary namboraka tamiko ny alahelo. Taovy sérieux koa. Tsy nolamina ny tokantrano zareo ary tena nisy fiantraikany tamin'ny fitantanana ny orinasa zany taty aoriana. Fa inona mihitsy ny olana tena nisy tao? Io fitondrantenan'i madame Vero io, efa hatramin'izay madame iny no malemy tsy azo ohatran'io.
ary ny amin'ny vadiny ary dia tratra ny velam-pandrika amin'io sary manety sy roa io. Fa misy proof aloha zany. Ka mitanakavana monsieur Simon mihitsy niaraka taminy. Tianao tenena zany hoe so everiny sy efa anjely ohatran'ny fahitansy azy izy io. Tsy haiko aloha monsieur Rafity fa vie privée za tsy afaka hiditra amin'izany anazy io. Fa se zao ny eo akaikiny ary minoa fa misy dikany daholo io kajikajiny io. Za ve moa isikotra ny sainy amin'izany? Aminakao aloha monsieur Rafity tsy afaka miaraka ny resam-pitiavana sy resakasa. Eno ah, fa ho hitantsika eo. So anao ohatran'ilay olona niaraka tamin'ny faran'izay fa dia nandositra ny fiarahamonina ny hafarany. Ataovy sérieux koa. Fijaliana ny azy amin'izao tsika miteny izao. Voangy izay ny tafaresaka. Tsy haiko aloha monsieur Rafity fa milamina sainako amin'ny madama iny. Lehibeko izy dia ajaiko, dia ohatran'izay koa ny anajako anareo. Eny ary. Izay ihany resaka tiako atao amin'ny sefa dia mahazo mandesa. Ok, azo toa. Ary toa lasa tampoka indrindra fa taiza. Tany amin'ny hôpitaly a. Mazava. Fa izy ary ny ahoana ohatry mbola tsy azo fanginy. Fa le eo amin'ilay tolotratolotra mihitsy ve ny tena mahafatifaty indry ihany. Izay indray ilay resaka. Ilana olona foana neny ihany. Zany tika zany efa tsy entsony. Zany foana natao excuse ivoahana ny trano ato. Fa isa no ny tena mama fa tsy antsony izy. Dokotera, tany ange za e. Ary nandainga tampoka izany tolotra. Aza mody daly eo. Fa raha ohatra ka tsy tany aho zany, dia inona indray ny lainga isaky ho foronina ivoahana ato. Fa za ve dia andainga mama amin'izany e. Tao amin'ny opération mihitsy izy tamin'izaho tamin'ny farany. Efa hoe tsisy an'izany tika zany tsony ihany. Sa hiaraka ho antsika sy indray dia anontaniany dokotera. Dia lasa aiza izany izy? Asa, izay nametrahanareo azy ihany. Ka za raha anie tsy mahafantatry ny inona mihitsy raha tsy mama miteny io e. Mbola be famaliana ihany. Dokotera ary sanganena mihitsy amin'ny sinema anareo. Mama, tsy matoky anahy mihitsy ianao. Iriela, tsy te hanan-dratsy amatoa miteny. Mandiny tsara fa sao dia oso lafaka vao anenina. Tsy zaza kely akorindre. Inona mbola hitonatonana ny lisany aty? Lamina tsara aloha zoky a. Calme. Tsy mihoatra eo lisany. Ana lisany raha vao mihoatra eo. Inona ary ty? Ao velomi e. Tsisy biby an'la zany eo. Efa nesorina tamin'ny lisany fahefana. Efa andaisiko an-tanana an-data. Tsisy vola mivoaka ny vavady io. Efa ho zany lery? Lezam-pianakaviana lety zany e. Mandreraka be koa miresaka amin'ity zoky ity a. Maninona hono? Mba mitsatoka anareo fotsiny izay fa tsy kaina anareo raha mbola manaraka ny diana ihany. Hoay! Tsy arakaraka le koziny raha miaro voly Afera maimbo ny elona. Zaza naovany lisany resaka masiso a. Lamina tsara aloha zoky a. Tsisy resa-bola tsony ty fa enquête vokatry ny fanadihadiana lalina. Anareo io ary zao tsy mahafantatra an'izany akory.
soa aloha zay fa afa-dozy. Tsarako zay ty lisany teneniny eo. Aleo rangahy samy hitana antsika reny. Sady nanareo io koa efa tsy vonona hiarasa aminay intsony. Tapoka! Lamina ihany indray aloha. Fa tena tsy ao mariny le ry e. Fa le risa mihazo volany dia davony lisany. Sy ao rangahy saina mifampiresaka aminay. Dia miandro sokapoko zany. Ah? Alefaso ty ny manlisany dia miantso aho rehefa te antso. Araika samy mbola mitady zao ihany ka zay fotsiny izay fitiavanareo io. Dao rangahy hiala fa efa mazava zay. Allô? Salama e. Madame Very ihany. Misokatra ganareo androany? Tsy activité ka? Privé? Ok are, ho avy any ary zay e. Mankasitraka indrindra? Eny ary. Ina koa ty miteny rery ty? Ka reny mersena ranao reny. Fa tonga teo nga? Mitady anao sens unique. Ohatry. Nefa zange zao mitady any zareo e. Naninona zao raha niteny tamiko? Ka tsy misy ilanao an'ireny intsony e. Ka tsy fantatra zay atondihako. Dia roanao ve? Manao raha matahora fotsiny. Azay mifahinao ndray mampime. Fa mitapo koa raha ve reny? Zany tonga dia nantiako azo teo. Tsy navela hiditra teo fa to dia nitifiriko tsy nananako antra mihitsy. Za tsy mivasivasy zany ry Lita. Za tsy matahotra an'izan'izy zany. Na gendarme mara. Sao dia efa manao lalao maloto kosa ary nareo. Ary le rony ane ka lasako vava amin'ny fotsiny e. Efa fantatry reny ny toetrako. Dia inona zany le ankety tiany zala tao? Ankety? Nanaova ny fanadihadiana lalina hono zany. Ary tena misy resaka amin'ny fity any raha izany. Za koa ne mba mila renseignement e. Tsy atao tompotrano miony. Aiza very zalandray lasa lohako nefa azakazaka raha tosiko. Mangina, ianao ara lozanao mipetra-potsiny nefa milaza mahita volana aloha amin'ny biby. Aiza kory zao zay mareo eo? Vao saika hanomboka amin'ny fikarohana mihitsy ny any sembatsemban'le rony. Ka malaky ianao fa mila hita alohan'ny atongavan'ny izy. D'accord. On y va! Dia izany ao teny monsieur Rafid taminakay. Tsy haiko izay fahamarina. Ka mety misy antony izy matoa miteny an'izany. Ka tsy azoko intsony izay ao an-tsahany e. Za ve tianao asiana sa madame Vera? Ka na za koa ireo nge sahirany. Fa ahoana? Ka hitanao, ohatrany hoe fandraisana azy ohatrany hoe raha kombakomba amin'ny madame izay. Dia indraindray izay ila amin'ny vaniny mihitsy. Fa tena nisy ve aloha izany histoire izany? Dia hoe madame niaraka mampiasa tato taloha ve? Eny e, raha niresaka nandeha aloha.
fa za tamin'izany mbola tsy tato. Nahirana mihitsy le izy. Courage e. Fa madama ve dia vitan'izany? Ka le izy range hono ohatrany hoe nisy problème be entre nisy mivady mihitsy avy eo. Efa niresany tamin'akany aloha izany. Dia avy eo no nilefa ny hafarana. Ka zaho angeny tsy azoko e. Inona izany ilay tena intérêt amin'ny monsieur Rafidy a? Andeha hitsikera fiainan'olona sy hitsongolika amin'ny vie privée an'olona ary. Tsy mazaka dépassena angamba izy. Normal izany. Na hoe mety ianao mihitsy ny atahorana. Aiza koa. Na tsy haiko, mety hoe saro-piaro aminao koa izy. Ny anao kosa efa trop loatra. Ka nareny pitokisana apetraka madama aminao ireny ary ve tsy vomeaka rary ny andohany koa. Izay fandraisany azy aloha tsy haiko. Fa zaho koa natsikaritra zavatra ihany. Fa tsy niteny fotsiny aho. Hoe inona izany? Ka reny fihetsiny taminao ireny. Hitako tsy niala teny aminao mihitsy ny masony. Aiza mahay miresaka rery miora. Ianao koa dia mbola nampitrotraka eo. Ko maninona moa izany? Izy ange tsy ratsy koa e. Ianao ihany teniteny hoe izany foana niteraka olana tato. Dia avy eo indray izany ndray ampidirina amin'ilay izy. Vazivazy re izany. Tera-tsemboka be. Natao fa misy maheno io izany fa. Izay aloha fandeha. Ok. Pasto. Ok. Mopera. Lita. Tsy ihany ianao fa hitako. Ianao mihitsy izao no tadiaviko. Fa misy vaovao nga? Vaovao ve moa tsy isy fa mandeha amin'ny ambaratongany. Mampime mihitsy se ty. Fa mba manahoana aloha izy mianaka ao e. Reny ve ampisehosotsarentiny e. Ha? Nefa dia mamintsa. Se ty tena be vazivazy mihitsy a. Tena marina izany ka. Ka inona tsy ilazany sehan' izany amiko? Tsy izany ve zao ny atondihany se aty? Ny azoko amboara mopera dia tsofo-rano fa hanota. Misy tsy mety nga ny teniko. Andraso aloha. Fa ahoana? Izay ny vahaolana hitako. Lita, tena helika eo anatren'Andriamanitra izany. Fantatro tsara izany. Nefa te hitady ny marina. Ny marina? Za marina izany a. Na ho ela, na ho aingana, dia tsy maintsy ho hita foana. Maromaro volagno itetika ampisaraka. Ndray hino raha handalo zavogno amin'ny fiaragna aminao. Na ho mora na mafy, na mangidina mamy. Za tsy ale ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty. Fampisaragna avy amin'olo zegny bebe fa landady. Ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty. Tsisy tohine. Ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty. Fampisaragna avy amin'olo zegny bebe fa landady. Ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty. Tsisy tohine.